Ny voalohan-teniko zany a ho antsika rehetra zay efa manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia ity miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho miarabanareo isa matan'olona isa mpianakaviana isa tokantrano miarabanareo malagasy rehetra na eto an-toerana na ianareo nampitandrandramasina zay efa manaraka zao fotoam-pivavahana izao ny any teniko amintsika rehetra dia azo vazaina hoe mandalo fitsapatoetra lehibe isika ankehitriny satria andro fahatelo zao raha ny fotoana natokana anaovana fotoam-pivavahana kanefa dia tsy misy no zava-misy eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity fizany toetra fitsapatoetra izany kanefa manoloana zany indrindra dia hoy aho hoe misaora an'Andriamanitra foana fantatr'Andriamanitra ke zao dia atrentsika fiangonana zao hoe
fantatr'Andriamanitra zao hoe tsy fafahana mamonjy fotoam-pivavahana izao e kanefa teny ilaina ho fanomanantena mikasika ny fiviny Jesosy. Zany matoka ny baiboly mampianatra Hébreu 10:10 manao hoe aza mafoy ny fiarah-miangona tahaka ny fanao sasany fa mifananara aoka ifampahely satria fantatrareo fa efa tongotra ny andro. Zay matoka amiteny hoe fizantoetra mamay zao fitsapatoetra mafy zao raha ho antsika kristianina fa azakivy fa oka androzy foana ho an'Andriamanitra ho an' Jesosy ianao. Ny tanjona dia tsy maintsy tafity isika ho tonga any amin'izay misy an' Jesosy Kristy. Ny teny koa manaraka indray dia araka ny fanambarako teo atombotsika ny fotoam-pivavahana amin'ity androandroany ity. Tena fotoam-pivavahana tahaka ny fotoam-pivavahana rehetra atrentsika any am-piangonana no ataontsika androany ka any atokantrano isanareo dia mandray sanjary ianareo miaraka miherintsika miaraka mivavakantsika. Izy fotoana natokako hoe anaovana vavaka mandohalika dia mety eza ihany koa ianao andohalika hivavaka. Raha tena tsy afaka no manatanteraka zany ianao no ny andro manokana tsy maninona akory fa ho an'izay tena afaka dia tena hoe mandohalika mivavaka tena miaina tahaka ny atem-piangonana mihitsy zany isika tsiraray avy. Zay zany no karazana fampidirana kely fanazavana foy entiko anareo fa dia andao hivavakantsika ametraka ty fotoana androany ity eo an-tanan'ny tompo. Hivavakantsika naiza misy anao sokafa mivavanao miteneny ianao ao atokantrano misy anao ao mivava mifono rehetra dia le tempotery aloha hoe misoran'Andriamanitra ay n'Andriamanitra ty zavatra manjoantsika ty ary fatany lalana ty nitondranantsika misoran'Andriamanitra. Ndeo hivavakantsika. Andriamanitra misaotra anao zahay makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy satria nomenao tombonandro iainana avelomana ary etsera ka natratra ny andro androany. Amin'izao fotoana izao dia anao fotoam-pivavahana izahay, anao fotoam-pivavahana miaraka izahay koa dia tahio ty fotoam-pivavahana ity Andriamanitra. Tahio mba tena hoe ampahery anay tokoa amin'ny mampino kristiananay na dia mafy ary ny fitsapatoetra fizatoetra na dia mafy ary ny zavatra andalovana amin'izao vaninandro zao dia hahery izay hitombo hery izay hitombo finoana izay ary atoky anao Andriamanitra mandrakariva izahay tsy emitra tsy verin-dalana amin'ny alan'izao fotoam-pivavahana izao. Aoka tena isy herin'Andriamanitra hiasa any amin'ny tsiraray avy isa mbatan'olona isa mpianakaviana isa tokantrano ary naiza no misy malagasy manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao dia herana izy satria ho tonga any amin'ny ny famanginao Andriamanitra. Misaotra makasitraka anao zahay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanao tsara ianao. Misaotra Tompo. Halleluia. Amen. Anao hira anankitelo mifanisy isika dia orina ty hira ity dia tonga dia anokana fotoana anaovana vavaka indray santsika roseto avy eo hitarika antsika hoe inona avy moa zany zavatra ho ataontsika ao anatin'ny vavaka iarana manao io dia mirasoa mirary faheresana ho antsika tsiraray avy tompoko. Iny ary tompoko dia mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenanay ety anoloana ety androany mbola manonona ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny ankohonanao amin'izao fotoana izao. Androany sika dia anao hira fanomezana voninahitra ny anaran'Andriamanitra ary ihany koa anao antira ity hoe manatrika eto Jesosy androany dia tiako ambara aminao dia ny ety am-piandohana dia izao hoe
ozy ny ten'Andriamanitra hoe naiza naiza ozy izy angonany rona ny telo amin'ny anarako dia ho avoany ao izy izany hoe eto Andriamanitra ary any atokantranao ihany koa izy ho anao izay mihira androany ho anao izay mandray anjara amin'ny hira izay ho atao eto androany ka tiako miteny anao hoe Jesosy manatrika ary afaka ny aneo zavatra lehibe tsy takatry ny saina afaka ny aneo ny fahalebiazana ao amin'ny tokantranonao izy androany dia andao ary ataontsika ity hira fiderana ity Jesús,
ie dia efa nambara teo moa hoe manatrika Jesosy manatrika ny tokantranonao iny izy manatrika ity izy androany dia androany andao metsika an Jesosy nietantsika zany hoe andao atolotsika an Jesosy mombamomba tsika rehetrarehetra atolory an Jesosy ny olanao atolory an Jesosy zay rehetra mety hoe mangeja ny fiainanao fa izy hiady ho anao androany raha tolotrao anazy zany androany dia androany any dia many olanao Jesosy ka androany andao ataontsika amin'ny alalan'ity hira ity hoe omeo an Jesosy ny entanao dia mety eza ianao izy saintsaina sahady hoe efa ho an Jesosy ny entanao dia andao ary ataontsika ity hira ity. Tsika an Jesosy sika dia amin'izao fotoana izao ho anao any atokantrano any tianay ianao androany raha ilaza amin'ny Jesosy hoe Jesosy io omeko anao ny fiainako Jesosy io omeko anao ny momba rehetra sikafa ny vavanao dia teneny zany androany hoe Jesosy io omeko anao ny fiainako omeko anao Jesosy ny momba rehetra omeko anao Jesosy ny olako ray manontolo satria Jesosy ianao no milaza fa izahay angina fa ianao ny ady ho anay Jesosy io tsara indrindra ianao ary ianao no miady ho an'ny fiainanay ianao Jesosy ny mamany olana zay rehetra mangeja anay tiako ianao hanokatra ny vavanao dia teneno zany androany fa mihainy vavaka Andriamanitra Jesosy io tsara ianao mety eza many olanay omeko anao ny fiainako ny momba rehetrarehetra Jesosy omeko anao zany rehetra zany misaotra indrindra Jesosy Alleluia amen. Ie raha ny teny ianao teo dia tsarofa Andriamanitra mamaly vavaka dia teneno ny eo akaikinao raha misy olona eo akaikinao dia teneno hoe mamaly vavaka hoe Andriamanitra dia mpisaora sahady ianao fa efa azonao ilay valim-bavaka satria ozy ny tena Andriamanitra hoe
itsika ozy izy nataony mangina fa andriamanitra niady ho atsika zany hoe izy zany niady ho an'ny olonao zay efa napetraka ao anazy teo ao anatin'ity hira ty dia ndao ataosika hoe courage a ndao ataosika ty hoe courage a dia manana fanantenana fa andriamanitra faheranao dia mazava moa zany a ny tokirantsika teo a tsy maintsy korazitsika tsy maintsy korazitsika araky nambarako taminareo tamin'ny voaloha moa dia enjana ny ady atrehany enjana tsy haiko aloha nareo zay ny ambadiky any fa enjana zao tsy fisininy fiteom-pivavahana efa intelo alady zao ary mbola hitombo indroa alady ndray zany
araka ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana malagasy mba ho fisoroana ny fiparitany valana retina coronavirus mba tsy hatratra ny malagasy amin'ny akabeany. dia manona izay indrindra dia hoy aho hoe andeontsika hivavaka. Tena n'oloteny, tena n'oloteny, tena n'oloteny. Tsarofo tsara fa asina devolinge zao zavatra mitrango zao, devolinge no ambadika e. Devoly no ambadika. Izy no hitondra retina eto ambony ty tany ity, amono afatolona be dehibe, tena be dehibe. Zay ny programme. Fa ankoatran'izany koa raha amin'ny lafiny ara-panahy dia ny ampitotomana ny fiainam-panahin'ny mpino kristianina le izy. Ka ianao tsy mahitsy fotoam-pivavahana ka ahoana moa tsy sakona aminao zany? Anafoana finoana ananampino le izy. Ka eo indrindra no mahatonga manentana mampahery hoe andao hivavaka tsika, andohalika hivavaka mihitsy. Dia tena an'olotena, tena an'olotena, tena an'olotena, tena an'olotena. Tena hoe hanolotra fiainantsika ho an'Andriamanitra isika. Andao evakiko aminareo ny teny voalaza ato amin'ny bokin'ny Romana no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy toko 12 dia vakitsika ny 9:1 elo tsara. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny fanondram-pon'Andriamanitra mba atolotsareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fampopana mety ataonareo zany. Andriamanitra mihitsy zany no nampiasa amin'ny Paoly apôstôly eto hitondra ilay hafatra, hitondra ilay fitenena hoe mangataka aminareo rahalahy, tena mangataka, tena mangataka, tena mangataka. Zany mantsy fa tian'Andriamanitra aharitra hatramin'ny farany isika zay fa nanotena ho an'i Jesosy io, na ianareo zay zao vao no anotena ho an'i Jesosy. Tian'Andriamanitra aharitra hatramin'ny farany. Koa dia mangataka zany Paoly araka ny hafatra nampitovian'Andriamanitra azy mba hanolotra ny fiainantsika isika, hanolotra ny tenantsika isika mba ho an'Andriamanitra ho fanatitra velona. Tena hoe Andriamanitra malona zao fitsapatoetra, fizatoetra mamay andalofanay fiangonana izao dia manotena ho anao ao, tsy hemitra ao, tsy verin-dalana ao, anotena ho anao ao mba hanompanao hatramin'ny farany Jesosy eo. Amafiso zany riavana, tena mafiso arabaky teny, ary tena ataovy amin'ny fonao matoly mihitsy le izy mba hahery anao, mba hatanjaka amin'ny fononao, ary mba tsisy fiantraikany aminao zao tsy fisiny fotoam-pivavahana izao. Mitanjona dia hoe devoly manao tetika ratsy amelezana antsika fa Andriamanitra kosa amaty zany isoa amin'ny alalan'izao vavaka fanoratena ataontsika izao. Eo amin'ny 2 moa dia hoe ary aza manaraka fanao zao tontolo zao fa mivavy fanavoazana ny saina amatarana reo sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrana no marina. Zao tontolo zao mety kivy, mety miravoravo tana satria izy moa ny sarakotana. Aza manaraka an'izany mihitsy isika. Aoka ny saintsika anaiky vany, ny saintsika dia hoe côté tsara foana no andraisantsika zavatra ratsy rehetra ataon'ny devoly eto ambonin'ny tany na eo amin'ny fiainantsika kristianina. Ka dia hoy aho hoe andao hivavaka tsika, tena andohalika hivavaka. Reto namako miaraka amin'ny dery reto akio dia andohalika hivavaka miaraka aminareo amin'izao fotoana izao raha ohatra moa ka tsy possible aminao le mandohalika mivavaka dia tsy maninona akory, tsy maninona fa afaka mivavaka foana ianao. Nokana fotoana somary lavalavitsika hivavahana, tena mivavaha fonao rehetra malora tena tsara ho an'i Jesosy ry havana malalo. Andao tonga dia miaraka andohalika hivavaka tsika. Samy hivavaka izy ry Andriamanitra ry lay izy atrizay kao mandrakizay misaotra anao zahay fa no fahasoavanao lehibe na dia tsy maintsy nakatona raha varavaram-piangonana, tsy hafanay mivorivory, tsy hafanay miara-miangona, tsy hafanay miaraka aminao mpanao Andriamanitra. Dia nierinao tsy voakatony, nierinao tsy voakatony profozany fisiny zao fotoam-pivavahana andirekty zao any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Koa dia misaotra anao ao Andriamanitra, misaotra anao. Tompo, mandalo fitsapan-toetra izahay, mandalo fizan-toetra izahay, ary amin'ny karazany hery fitsapan-toetra na hery fizan-toetra io eo amin'ny fiainanay, na amin'ny lafiny ara-panahy, na amin'ny lafiny ara-nofo Andriamanitra.
dia ndreto izay tsy emitra amafisina iaminao tsy emitra tsy verindalana zahay Andriamanitra fa mafisina ny fanorantenana hoanao Andriamanitra amafisina ny fanakenay fa efa ny Jesosy izahay tsy anio ihany fa raha pitso afaka pitso amin'ny taona ity amin'ny tanao avy mandra-piavinao Jesosy eny amin'ny rao lanitra dia anao izahay tompo anao zahay Andriamanitra raiso ny falorantenanay fiangonana amin'ny androany ity raiso ny falorantenanay fiangonana amin'ny androany ity na izahay mianadahy vitsivitsy eto mitarika zao fotoam-piovana izao na ranamanainy any an-tokantrano na ranamanainy ampitan-dranomasina Andriamanitra raiso ny falorantenanay raiso zahay hoe atananao andro aman'alina Andriamanitra ary no fanahinao ampaherina ny fanahinay tena hiadiady izahay ary misy efa hivoaka mpandresy tompo Andriamanitra tsy izahay fiangonana eto Madagasikara ny voalohany nandalo zao fitsapan-toetra fizahatoetra mama izao Andriamanitra fa efa nisy olonao tany aloha tany no efa natsapanyizany na ny olonao fahy tamin'ny andron'ireo zanak'Israely na ny olonao fahy tamin'ny andron'ireo apôstôly sy fiangonana dia efa nandalo an'izany anko mandalo zahay ankehitriny dia misaotra fa miasa eo aminay ianao Andriamanitra aoka hitoetra ao anatinay andro manalitra ianao mihitsy aoka hitantana anay etranetrany asehoy fa tsy rery izay satria efa nividinao tamin'ny ranao Jesosy tsy rery izay ampahirezo samy mivavaka tsara daholo tsika rehetra any amin'ny tokantrano misy antsika rehetrarehetrany sokafo mihitsy vavanao hoe tsy hoe diso anao raha manao anakapo fa tena mila misokatra amin'ny vavy mila manambara ny etaentanao an'Andriamanitra ianao efa andohalika ny rambary malona zao tafika atao devoly zao mila mandroso isika tompoko samy mivavaka re mila mandroso isika ataontsika zavapady ny mihevitra na ny verindalana izany mafy be misy akony amin'ny ara-panahinao hoy tsy visy zao fotoam-pivavaka zao misy akony amin'ny lafiny ara-piananao zany ara-polo ara-tsakafo be dia be mihitsy ny akony ratsy fa dia tsy ataontsika mampianatra fa androso arakaraka tetika ny devoly miamahery dia miamahery totsika miamandrotsika toy izy mivavaka tompoko toy izy mivavaka Andriamanitra vavaka aminao zahay tena vavaka aminao zahay tena malotena ho anao zahay tena malotena mandroso anao zahay ho anao zahay anio apitso ary mandrakizay ry Andriamanitra tsara indrindra tsy vadika aminao zany izahay fiangonanao Andriamanitra tsy vadika aminao zany izay rehetra efa nalotena ho anao na iza fa tena ho anao tompo tena ho anao alleluia tsara ianao Andriamanitra amin'izao fotoa zao fa misy olona marobe vanginy fanahy masina any mety misy olona mitomany mihitsy any amin'izao fotoana zao mandroso foana ry havanao mandroso foana ry havako aby eo mandroso foana isika tsy rara iavy iny mandroso manana hevitra hiveranantsika ny tompo manana lalana hitondranantsika Andriamanitra finoantsika dia tsy maintsy tafita tsika kristianina eny tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy mihevitra izany zahay amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy verin-danana fa miamahery misaotra anao Andriamanitra misaotra makasitraka anao aho halleluia o ny rany Jesu o ny rany Jesu o ny rany Jesu no manadio ahy mbola ataovy amin'ny fonao ihany zany iry zany o ny rany Jesu o ny rany Jesu o ny rany
Isiaïe. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny fotoana nafana niaraka nandohalika mivavaka, nanotena ho anao, nanotra fiainana ho anao, nanamafy ny contrat zay fanefanovana taminao Andriamanitra hoe izahay an Jesosy Kristy, an Jesosy Kristy anay amafisina izay contrat zany, fa ho anao tokoa izay, ho anao tokoa izay, ho anao tokoa izay, ary tsy maintsy resitositra ny fahavalonay dia ny devony zay manana teteratsy amenezana anay amin'izao andro farany zao. Misaotra, 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 misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Dia isaorantsika tompo zay fotoana nafatsika niaraka nandohalika mivavaka izay a, dia hoy aho hoe any amin'ny tokantrano misy anareo anto izy hoe efa ao anaty fotoana tsy ahafahana voaboky ny trano isika, tsy andeha hiasa ianao, tsy andeha ho aiza ianao, ao an-tranao ianao, dia hoy aho hoe aseho efa mandeha tetan'Andriamanitra anao, toy izy ny fotoana anaovanao vavaka, mivavaha foana ianao ao, na maraina na ny atoandro na ny hariva. Aza atao makaleo hoe, aza atao makaleo, tsy maintsy manotena ho an'i Jesosy isika, tsy maintsy tsy safidy tsy olona izy, tsy safidy tsy olona izy, fa tsy maintsy raha tetika olo tavavako paresy manoloana zao ataky ataony devoly antsika kristianina izao. Omena tompany dera sy ny anjara voninahitra, mbola nao hira anankiray sika vita tehirity dia iroso amin'ny vavaka manaraka indray zany a isika tompoko. Mirary faherezana ho antsika rehetra, korazy foa antsika. Ni
dia mialatsiny fa dia tsy maintsy misolo foana mibony isika ny olona miakatra eto a mba hisoroana ny fidiran'ny aretina ny tenany olona sady zay koa nytorhevitra ny mpitondra fanjakana izay mahasoa antsika dia amin'izao fotoana izao indray tsika zany a amin'izao fotoana izao dia mbola hivavaka iny ihany ifa mivavaka isika ianareo zany a hivavaka ho ahy zay hivavaka anareo ianareo hivavaka ho an'ireo mpino kristiana namantsika rehetra zay hainao anarana moa dia tsara fa ny tsy hainao anarana moa dia atao olo fa dia hivavaka ho an'ny mpino kristiana rehetra isika tahaka ny nataon'ny Epafre tantaren'ny Paoly apôstôly araka ny témoignage dia hoe zany lehilahy zany dia mikeliana ho anareo manao fankatahana ho anareo mba hitoeranareo amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra rehetra zany hoe manany lanja lehibe zany a eo anatr'Andriamanitra hoe isika mifampivavaka isika fampitondra amam-bavaka zao mantsy tsy ary mitovy daholo ny toe-panahin'ny olona mety misy zao mpinona amatsika reradreraka izy amin'izao fotoana zao reradreraka fanany satria intelo lady androany no tsy afaka namotsy fotoam-pivavahana izy mety misy ary ko namatsika reradreraka izy amin'izao fotoana zao reradreraka ny ara-panany no ny olana ara-piaina no ny olana ara-boly no ny olana ara-tsakafo be dia be miantso any telefônina hoe pastera ampio zay pastera fotsy hoe pastera fa tsisy samikoanina izay mandalo ato mafizay maty am'izay mianakafo pastera tsy olona raina roa fa be dia be ny miantso tahaka izany be dia be miantso tahaka izany tonga dia azokonina hoe tena maro zany ny olona mana problème amin'izao fotoana izao ary mety andreraka ny fanany zany satria mety ametraka fantanina ny olona sasany hoe aizanao Andriamanitra dia mamelana honoana tokoa ve ianao tompoko mamelana honoana Andriamanitra satria tsapa-toetranao izy zany voalaza boky Deutéronome ka zay mahatonga atsika hiaraka hivavaka tena hiaraka hivavaka tena hiaraka hivavaka dia eto a dia mampahirantsika rehetra tombavakatsika dia hoe Andriamanitra tsisy hemitra mipino tsisy hemitra le namanay na inona midona na inona mitranga ho raintsika ilay teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ahoana i Andriamanitra tamin'izy ireo mazava ny teny raha masinamena eo anoloana miaramila ny Egyptiana vato afara fa hoy Andriamanitra lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy tsika zany mila mandroso ka zay mahatonga atsika mifampitolana mambavaka mba handroso foana tsika mpino kristianina androso foana mitanjona dia hoe isika rehetra fa tsy hanao lenandohalika vavaka ihany no tonga any amin'ilay mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy isika rehetra ka afaka mivavaka tsika na mipetraka anao ao an-tranao na eo ambonimbony fandrina ianao amin'izao fotoana izao na ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny misy anao dia hiaraka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mety eny an-tokotany ianao fa hiaraka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a dia tiako apetraka eo amin'ny fonao tananao dia hivavaka ho an'ny mpendrentsika iny tanana apetraka amin'ny fo izy dia lazanao enatra Andriamanitra hoe vokotro foko Andriamanitra dia vavaka ho andreo namako ahy ianareo mivavaka ho ahy amin'ny mampanompon'Andriamanitra mitarika ahy anareo fa ianareo koa mivavaka ho an'ny hafa za ihany koa mivavaka ho anareo ndao ary tokoa tonga dia araka hivavaka tsika ry Tompoandriamanitra io ry ilay izany andrizay ko mandrakizay makasitraka anao zahay no zao fotoana ahafana miaraka mivavaka izao mifampivavaka izay Andriamanitra amin'ny mampanomponao ahy vokotro foko tena vokotro foko mivavaka aminao ao ho an'ny mpino kristiana rehetra voalohany ho an'ny mpino kristiana rehetra ato amin'izao fiangonana refy izao ary faharoa mivavaka ho an'ny mpino kristiana rehetra raha vavy namana amin'izao fotoana izao mitovy daholo ny ady atreanay fonina aminao ny amin'ny Andriamanitra fonina aminao ny amin'ny tsy rara iave ao anatin'ny ady makotrakotraka izay ankehitriny
misy nefa osaosanam-panahy sahady na dia vo intelo azy no tsy nisy fotoam-pivavahana, misy nefa ketriketraka sahady no zao tsy fahafany mamontsy fotoam-pivavahana zao. Sasany indray dia no lay olana ara-pivelomana, ara-bola, ara-tsakafo no tsy fahafany mivoaka ny trano mitady asa dia ketraka amin'ny fony sasany, kiveverina mifanahy sasany, mantanan'Andriamanitra ho aisanao Andriamanitra io. Fa indray toy izay mivavaka ho andreo namanay izahay, mivavaka ho andreo namanay izahay, mivavaka ho azy ireo izahay. Aoka amangiazy anao Andriamanitra, amangiazy faninao masina, amangiazy isatrano, amangiazy isabatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy. Toka ataonao mahery an'ireo olona ireo, tsy avelanao kivy. Reseko ny asa devoly mpanan-kivy olona, toeriko ny asa fanaratsy mpanan-kivy olona, mpandrabiraby. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny asa devoly manesoeso, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra amin'izao ady atrehanay rehetra zao, asehoany herinao zay mampatanjaka amin'ny fanahinay ka androso foana izahay, tsy hevitra tsy verin-dalana, tsy hevitra tsy verin-dalana, ary ampahirezo tsiraray avy na dia mandalo ady tsy fisikanina, tsy fisina vola, dia ampahirezo atao manam-pinoana fa ianao no Andriamanitra mampandresanay amin'ny anaran'i Jesosy. Toerinay ny devoly mampiembotra, toerinay ny devoly mampiverin-dalana, toerinay tanteraka tsy anakely, tsy avitana inona amin'izao fiangonana, amin'izao asa zay fatondranao anay izao Andriamanitra. Lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny fahasoavanao. Miainao nay ny an-danitra ianao, manatanteraka fankatana ianao, ry Andriamanitra io. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ny amin'ny famanginao. Mahery izahay, amen. Dia fanampin'izany dia toy izy ny fiainantsika mifampivavaka, tsika olona fa zatra miona farafakeliny isika ny Andriamantsika no miontsika. Zao ny tiralady be dia be tamin'ny rony tsitako, be dia be, tena be dia be, olona azo isaina ny ratsan-tany no mba hitako mandalo aty amin'ny fiangonana mamangy anay aty, kanefa moa tsy afaka mandray kory any izahay fa dia mba vady eo izy. Zay mba hitanay hoe paster ty mba misy fandraisana anjara ho anareo amin'izao tsika tsy afaka voaka ny trano zao. Zay ny olona mba hitako azo isaina ratsan-tanana, fa dia tsy mahita ianareo koa tahaka izany, tsy fakahita amin'ny namanareo fa saminareo menakavianiny ao. Fa zao hoe aoka ifampivavaka tsika, aoka ifampitorana mambavaka tsika. Iza ndray ny fanampy tompoko, iza ndray ny fanohana mambavaka manora zao problème zao. Raha vo tsy vavako ny namanao ianao, faly ny devoly. Fahafantarako azy ake amin'izao fotoa zao fa misy manesoeso ny devoly any ambadika any, misy manakory, misy mandrapiraby hoe aiza le fotoam-pivavahana ataonareo. Ahoana tsy afaka vavaka intsony, tsy tapatapa intsony am-piangonana, tsy tapatapa intsony mandidina, falika ny devoly. Fa itsika mila mifampivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho taty ny devoly zao misy ao ratsy atao zao, fa hivadika zava-doza ho an'ny devoly, fa hivadika fisandratana kosa fahasoavana be ho antsika fiangonana kristianina. Mahereza hatramin'ny farany ry havana malala ry fiangonana rehetra maneran-tany. Amen. Dia efa ioma koa antsika amin'izao fotoa zao andre ny tenin'Andriamanitra, andre ny hafatra entiko ho anareo. Fa mialohan'izay dia andeontsika hanomana fomam-panantsika amin'ny alalan'ny hira, dia tena akipy-masilao anaty ty hira ity, dia tena mihira amin'ny fonao rehetra. Dia vita ny hira dia hoentiko aminareo ny hafatra, dia tenin'Andriamanitra everiko fa tena asoatsika amin'izao zavatra atrentsika rehetra zao. Mirary faherezana tompoko.
dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra zany tsika amin'izao fotoana izao. Koa raha tondra baiboly ianao dia andao hiarantsika mamaky ny voalaza ato amin'ny Isaia, no vakiantsika Isaia toko fa 1:20 dia vakiantsika ny 9:10 ka hatramin'ny 9:17 toy izao ny voasoratra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny: aza matahotra ianao ny fiangonana kristianina fa momba anao ao, ary izay mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampaheranao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavana famarinako ao. Iny no menitra saingai ahy izay rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy, eny ho levina izay miady aminao. Ilay diavoly mitondra ny aretina coronavirus ny voalaza io ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy zava-poana izay miady aminao. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana tananao kavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no hamonjy anao. Vakitsika indray ny Korintianina voalohany toko fa 10:7-20 tenin'Andriamanitra izay fa novakitsika tamin'ny heriny ihany izy ty, raha tsy diso fitadidiako toy izao indray ny voasoratra ao: fa isaorana ny Andriamanitra izay manome ny fandresena, manome fandresena antsika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Avy amin'ny alalan'izay afatra novakiana izay no hitondrako ny sitrapon'Andriamanitra hoe ho amintsika rehetra, isam-batan'olona, isam-pianakaviana ary isan-trano any toerana misy anareo tsiraray avy any izany. Hoy aho aminareo, raha tena kristianina ianao, raha tena olon'Andriamanitra tokoa ianao, raha nisan'ireo olona efa safidy hoy aho, tena safidy vokatry ny fonao fa Jesosy Kristy no ekenao ho tomponao, ho mpamonjy anao, dia noraisinao izy, dia nanokatra ny vavanao ianao ka hoy ianao hoe Jesosy ao, ekeko ny mahazanak'Andriamanitra anao, ekeko ny matompo sy mpamonjy anao, ekeko ilay fanavotana nataonao ahy teo ambony azy fijaliana, dia sokabavy ianao ka nampandroso an'i Jesosy hitoetra ao anatinao, nampandroso an'i Jesosy mba hanjaka ao anatinao. Dia izao no tiako ambara amintsika rehetra: tsy tokony atahotra, tsy tokony hitebiteby, tsy tokony ho be fanahiny, tsy tokony hisy asa aloha zany eo amin'ny fiainantsika, tsy tokony isan'izany mihitsy eo amintsika, ary tsy tokony atahotra, tsy tokony hitebiteby, tsy tokony hiasa aloha ihany koa isika manoloana fisian'ny aretina izay efa tonga eto Madagasikara ohatra, na ihany koa manoloana ny fiparitany ny herin'ny aretina amin'izao fotoana izao, ka hoe miamitombo isan'andro ny olona von'ilay aretina coronavirus, na hoe miamitombo isan'andro ireo faritra izay efa nitogavan'ilay aretina. Tsy tokony atahotra hoy aho, tsy tokony anahy, tsy tokony hitebiteby, tsy tokony asa loha isika. Marina fa manana ny heriny izy io, fa tsy tokony atahotra, tsy tokony hitebiteby, tsy tokony anahy, tsy tokony hiasa loha isika. Fa inona moa ny antony mahatonga miteny izany aminareo? Inona ny asuransako? Inona ny antony, inona ny asuransako mahatonga miteny izany aminareo? Voalohany, efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny ela riavana malala ny fisian'ity aretina ity isika zanak'olombelona, isika avoaka malagasy no matsapa hoe vaovao, voarovolana zay, voatelovolana zay no nisian'ity aretina ity. Fa raha momba an'Andriamanitra efa fantany hatramin'ny ela, efa fantany hatramin'ny ela. Zany no antony natonga Jesosy Kristy nitondra teny faminaniana hoe mialohan'ny aviko
mialohan'ny hifarana ty zao tontolo zao ity dia tsy maintsy isy ny arety mandringana ny tany samihafa tsy hoe amin'ny faritra toerana firenena ray na firenena roa fotsiny fa dia hoe amin'ny tany samihafa vakio ny loka toko fa 120 andiny fa 120 fa hitanao ao ny teny faminaniana nataon'i Jesosy Kristy. dia zao no mampahery zay matoka amin'ny teny hoe tsy tokony atahotra, tsy tokony anahy, tsy tokony tebiteby, tsy tokony asalao isika malona fisian'ny aretina efa tonga eto Madagasikara na malona ny fihetsiketsenina aretina efa tokany amin'ny olona maromaro na efa paritaka amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara. Satria nahoana? Satria ny vahaolana nge efa fantatr'Andriamanitra tahaka izany, ny fanafody masitrany efa fantatr'Andriamanitra tahaka izany, ny fisiany ary efa fantatr'Andriamanitra. Nahoana moa tsy afantarany fa misy vahaolana avy any aminy io, misy fanafody avy any aminy io. Ary ny vahaolana fanafody voalohany amin'izany dia ny finoana ny Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra, ho mpamotsy ity zao tontolo zao ity. Tiako mampafantatra anareo fa nomen'Andriamanitra antsika nge Jesosy. Inona ny antony? Ahoana ao ny voalaza amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 10 ao ady 9:30 zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery ka mandehandeha manao soa, mandehandeha manasitra ny marary, mandehandeha manafaka ny olona zay azo ny hery ny démonie. Zany Jesosy Kristy io. Satria efa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny karazana zavatra sandra tao ambony tany ity anisan'izany ny arety mandringana tahaka izao atrentsika izao dia ny ran'Andriamanitra Jesosy mba anasitrana ny marary. Ny ran'Andriamanitra Jesosy mba anafaka ny olona azo ny aretina vokatry ny asina démonie. Ny ran'Andriamanitra Jesosy mba anafaka ny olona manona ny hery maizina. Zay matonga amin'ny taona anareo nge hoe ny vahaolana tsara indrindra na fanafody tsara indrindra dia ny fanatonana an Jesosy, ny finoana fa Jesosy zanak'Andriamanitra, ny fanekena fa Jesosy vahaolana, fa Jesosy no fanafody masitrana ny aretina rehetra. Raha mpamaky baiboly ange nareo dia mahita tsara hoe ao anaty filazantsara efatra anisan'ny tena asany nasokadiny Jesosy raha toka tety ambony tany izy dia ny anasitrana ny olona rehetra zay marary, anafaka ny olona rehetra zay marary. Zay ny tena asa nasokadiny Jesosy. Nataiza natao amin'ny tanàn-dehibe io, natany amin'ny toerana misy ny sarabaim-bahoaka io dia ny fanasitrana ny marary, ny fanafana ny olona azo ny hery ny démonie. Zany ny asa tena sokadiny Jesosy Kristy. Ary manakakity tsy miova amin'izany Jesosy. Ahoanao ny baiboly? Jesosy no tsy miova, omaly, anio, ary mandrakizay. Hébreu 13:9 ka hoy aho hoe ekena fa tonga eto Madagasikara ny aretina valana aretina coronavirus zay iraka ny devoly manokana andrepakain'olona. Fa hoy aho hoe ekeo Jesosy ho vahaolana ho anao, ekeo Jesosy fanafody masitrana anao, raso izy omety toerana atinao fa isy herin'Andriamanitra amonjy anao amin'ny aretina, hiaranao manoloana ny aretina satria efa fantatr'Andriamanitra amin'ny herina fisizy io. Dia izay ambarako amin'izay io ny fanafody na ny vahaolana matonga ny aretina io tsanakery amelantsika. Ary eto tsy hoe tsika kristiana ihany no tomboka mba hanorona finoantsika ao amin'ny Jesosy, fa dia androany miatontsika malagasy rehetra manerana Madagasikara, maneran-tany any. Manapa-hevitsika ho an'Andriamanitra, manapa-hevitsika ho an'i Jesosy Kristy fa ho hitanao fa hiasa eo aminao Andriamanitra, hiasa aminao ny herin'Andriamanitra mahagaga, la hery tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Amen. Dia ny vahaolana sy ny fanafody manaraka ihany koa dia ity ny fampiarantsika an'ilay hafatra lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny andron'ireo zanak'Israely. Andao vakitsika ny voasoratra ato amin'ny
atao amin'ny tantara faharoa toko fahatelo dia asafa tantara faharoa toko fahafito dia ny andiny fateloambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo ary fadimy ambin'ny folo vakiko iteny io ko iny raha mampiatona ny andro aho ka tsy misy ranon'olana latsaka nasaiko mandany tany ny valala na naterako arety maningana ny oloko raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako avy aneritena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mila ny heriny ary asitrana ny taniny ary izao dia hiratra amin'ny masoko ary nisofoka hiaino mivavaka izay atao n'ity fitoerana ity fa efa lofidiako sy no amasiko ty trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary masoko sy foko ho ao mandrakariva tena everiko fa teny nataon'Andriamanitra ho antsika kristianina io teny io ary teny nataon'Andriamanitra ho antsika malagasy rehetrarehetra ihany koa io teny io raha fitipitiniko tantara dia tako izao lobava tamin'ireo zanaka Israely Andriamanitra zao no teneko aminareo izy zao nambarako aminareo i Andriamanitra raha ohatra ka tsapanareo fa tsy misy ranon'olana milatsaka amin'ny tany zany hoe miantona ny andro dia tokany misary zao nambarako aminareo raha ohatra ka misy valala be dia be mandany ny tany zao nambarako aminareo raha toka eo aminareo ny arety mandringa ny vaolana tsara indrindra ho anareo dia nareo mitodika ty amiko ity ho i Andriamanitra ianareo mitodika ty amiko ianareo miverina aty amiko fa zao ny teny fikasako aminareo tsy mandaika ho i Andriamanitra marina zalazaiko raha ny oloko raha ianareo vahoakako notoka saina fa nanota tenatrehako nanao tsy fanao tenatrehako ka hitady ahy ianareo hiala amin'ny lalan-dratsinareo ianareo hibebaka ianareo hivavaka ianareo tsy mandanga aho i Andriamanitra fa ho avelako ny helokareo ho avelako ny fahotanareo ho avelako ny fatsionareo ary ty tany ty firenena misy anareo ity izay narary vokotry ny ranon'olana tsy nilatsaka narary vokotry ny asany valala narary vokotry ny aretina ny tenanareo ihany koa narary vokotry ny arety mandringa ositraniko ny taninareo ositraniko taky izany koa ianareo zay ny matoka amin'ny teny hoe anisan'ny vahaolana sy fanafody lehibe indrindra tsara indrindra ihany koa ny fiverenana amin'Andriamanitra ka eto miatsotra kristianina mety ametraka fanontaniana hoe fa manina moa no ny kristianina no atsoina hiverina amin'Andriamanitra be dia be ny kristianina amin'izao fotoana izao hoe titra maha-kristianina azy titra mampivavaka azy fa le fiainany amin'ny ankapobeny dia fiainana tsy araka an'Andriamanitra tsy araka fampianaran'i Jesosy Kristy zany ny fiainana kristianina marobe amin'izao vaninandro izao tsy vitsy ny kristianina mbola manoty mbola mitsangajangy mbola ratsy fitondrateny tsy vitsy ny kristianina no mbola ratsy fo mbola makaly mbola tsy mamela heloka mbola mahavita mamaly mahavita manozona olona ka everinao fa mahafinaritra an'Andriamanitra ka mahitanao hoe kristianina anao olon'Andriamanitra anao kanefa ohatr'izany toetranao na ohatr'izany toepanahinao mila miverina amin'Andriamanitra ianao mila mibebaka amin'Andriamanitra ianao mila manapa-kevitra ny hoan'Andriamanitra zato isan-jato ianao mba ahafahan'Andriamanitra manasitrana anao mba ahafahan'Andriamanitra miaranao manoloana ny herin'ny aretina coronavirus eto Madagasikara ary mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy aty firenena malagasy misy antsika ity be dia be dia kristianina amin'izao fotoana izao any fitondram-panjakana any manatoerana ambony any fa dia mbola mavita manao kolikoly tsy manao taritasin'olona raha tsy mahazo vola kely aloha tsy mena malaky ny taratasina dia efa vitany DG sy miaina ambadika any ary raha tsy mamea kely aloha nefa kristianina dia fiaina tahaka izany ve ry havana malala no akasitran'Andriamanitra avy any an-danitra ve Andriamanitra manao bravo hoe bravo mety be nataonao mitombo ny volanao mitombo ny fanananao zany ve nataon'Andriamanitra any an-danitra zany rehetra hety zany ry havana malala tokony hebebahana
tokony anaovana fifonana eo natren'Andriamanitra mila miaiky fahotanao ianao anio mba hovojen'Andriamanitra ianao mba hositranin'Andriamanitra ianao mba hoarovan'Andriamanitra ianao ary mba hovonjena ty firenena malagasy misy antsika ity ary ho an'ny malagasy rehetra dia ho iaho hoe miverena amin'Andriamanitra raiso lakolosy entin'Andriamanitra miatso antsika mba hiverina amin'Andriamanitra zao fisina retina tonga eto Madagasikara zao raiso lakolosy zao raiso lakolosy ho ia kaza mangatakandro ahoana ho Paoly anio ny androm-pamonjena anio ny androm-pakasitrahana aza manamafofona reo tahaka ny teo anao ntsony anio miverena amin'Andriamanitra ry vahoaka malagasy mety izy hitodika amin'Andriamanitra ry vahoaka malagasy ary ny ratsy rehetra nataonao avy alao any ambadika any avy alao any ambadika any aza iaininy tsony zany fa vonina mela heriko anao Andriamanitra marina be ke le voalaza averiko vakina le teny aizy izy teo Korintianina azafady tantara faharoa toko fafito andininy fa-telobefolo ko ito raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ran'olona latsaka nasiko mandany tany ny valana na anateriko arity mandringana ny oloko andiny fevitra ambefolo raha ny oloko ianao zany tsika malagasy zany zay natsona amin'ny anarako ho avy any ritena ka hivavaka tsy tatany tavako iala ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitrao ka mela ny elony ary asitrina ny taniny ary sao dia hilitra amin'ny masoko ary nisofotry iaino ny vavaka zay atao eto amin'ity firenena malagasy ity fa efa novidiko sy anao masiniko ho ahy ity Madagasikara ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary masoko sy mifoko ho ao mandrakariva mety gaga ianareo ka zany voasoratra anaty baiboly za mihitsy no teram-panahy ilaza fa zany ity Madagasikara ity zany ity Madagasikara ity ka no fanapa-kevitra zany no vaholana lehibe indrindra fanafody tsara indrindra matonga ty Madagasikara ity tsy hitovy amin'ny firenena rehetra misy eto ambony ty tany ity raha nisy olona maty be dia be any amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy maty any eto Madagasikara tsy mahafantony eto Madagasikara any ity any eto mandozy ity halleloia mena tompony voninahitra ary ny vaholana manaraka na ny fanafody manaraka ihany koa dia ity aoka iorona tsara miteny misoratra masina ianao zay no anisa mampiavaka ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra ny olona tsy manompo an'Andriamanitra moa iny ny aterana ny heriny ny fahaizany zay vera fa mety fa itsika zay olon'Andriamanitra kosa dia manana ny teny soratra masina natao hiankinana sy natao hiterantsika amen ary zany no mahatonga ny telefonina amin'ny olona any satria sasany namantsika no le tahotra dia lazainy fa voy izy marary izy nefa le tahotra mamely azy io le tahotra dia voy izy dia hoy aho hoe vakio salamy faraika amin'ny sivifolo vakio hiteno isan'andro vakio mafy be maraina vakio mafy be ny atoandro vakio mafy be ny aliva hiteno isan'andro zay mifanafody men'Andriamanitra anao teny soratra masina vakina mafy be fa ho hitanao fiasan'Andriamanitra fa ho sitrany ianao dia rehefa tena zany tamin'ny namadika sasany dia zareo zany hoe andeha ho any amin'ny dokotera andeha ho any dia teny am-pandehanana dia niverina indray jeboka be hony izy dia tsy naninona intsony dia tseny marary tsy mikokoko intsony tsy sepotsepotry intsony tseny marary intsony ny tenana misaotra an'Andriamanitra fa dia nanafaka azy ny teny misoratra masina le salamy faraika amin'ny sivifolo nanafaka azy zany manakity ny androany tseny mararirary intsony ny tena dia raha forma tsara mihitsy ry zareo sorana tompo salamy faraika amin'ny sivifolo tompoko aiza moa zany sy nato amin'ny salamy faraika amin'ny sivifolo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fa enina ambin'ny folo lava be moa le teny ka tsy ho voavaky amin'ny ty androandroany ity fa atao solution ho anao sy fanafody natokana spesialy ho anao le izy fa sasatsasa angamba no vakiko zao voasoratra ao andiny voalohany ny mitoetra ao amin'ny fierena zay any avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko tsy toa izao ilaza amin'i Jehova hoe
fialofako sy batery firovana ho ahy izy ary Andriamanitro zay tokiko andiny fateny fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandringana ny volonelany no anaronany anao ary eo ambany elany no ialofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny famarinany tsy atahotra ny orory no ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina no ny andro andiny fahenina na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandrikanana mandripaka amin'ny mitatao-vovonana na dia isa rivo azy lava eo anilanao ataovamaina sy ray alina eo akavananao dia tsy ahatra aminao zany tompoko hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalinany ratsy fanahy adiny fafolo indray dia tsy isy lozatsy ho anao na retina anakaiky ny lainao fa izy adidiny anjely aminao mba hiaranao eny amin'izay rehetra aleanao atao fanafody fanasitranana na fanafody fiarovatenanao salamo fa raiky amby sy folo zay nambarako taminareo io dia ho iantro ao tsy tokony ataotra na ana na idebiteby na isy asalo eo aminao manonan'ireo olana ety tiaretina ity aretina coronavirus ity nge ka mitondra olana marobe ary amin'ny karazana ary tsy olana maivana kely fa tena olana mahavesatra be ohatra amin'izany zao ny aretina mandringana mitondra fahafatesana ho an'ny olona zany zao olana entina ny aretina mora mifindra zany zao olana entina olana ke zany averino fa tsy olana ho an'ireo Europiana kany hoe amantsatony no maty isan'andro olana ke zany ho an'ny sabatan'olona olana ke zany ho an'ny mpitondra fanjakany ary zany devoly mpitondra arety zany fa tonga dia Madagasikara mitondra le arety mandringana olana ke zany fa hoy aho hoe aza matahotra aza manahy aza mitebiteby aza mampiasa loha ny amin'izany anao ohatra ihany koa lasa mikatona ny toeram-piasana marobe ny ministera ny toeram-piasana sasatsasana olana ke zany mampitotokana ny toe-karena malagasy ke zany reo mpandika raha-teo-karena toko fa mahafantatra an'izany izy mahalala an'izany izy mpitondra fatsakana mahafantatra mahalala an'izany izy fa dia hoe akory atao fa dia efa ady tsy maintsy atrehana eto Madagasikara zany zavatra zany olana ke zany dia tsy tokony atahotra na idebiteby na hiasanao sika manona zany olana entiny devoly amin'ny alalan'ny aretina ratsy be zany lasa tsy afaka maninona ito lasa tsy afaka mitady volana ny olona lasa tsy afaka mitady sakafo ny olona lasa tsy afaka mametena ny olona olana ke zany matonga crise sociale amin'ny firenena anankiray ke zany ary efa zany zava-misy amin'izao fotoana izao olana daholo zany ary na dia ny fiketona ny fiangonana azy tsy afana amina fotoam-pivavahana olana ke zany tsy mahafinaritra ke zany tsy hoe falibe misaotra mahafinaritra be mihitsy ity tsy misy fotoam-pivavahana ity mahafinaritra be ity tsy fafako mandray olona manao délivrance ity vakoka ny marary olana ke zany riavany olana zany fa izao foany ny teloko amintsika rehetra tsy tokony atahotra isika manona zany tsy tokony anahy tsy tokony tebiteby tsy tokony hiasa loha amenna ary na inona karazana olona akoatra zay nambarako zay dia zay foana no hijorotsika amma olona Andriamanitra atsika tsy tokony atahotra tsy tokony anahy tsy tokony hitebiteby tsy tokony anao asa loha zany zany mametanako atsika inona ny ato faharoa ny Andriamanitra ivavahantsika tompoko any an-danitra izy no mahita ny problème antsika io any an-danitra izy mahita an'io karazana zavatra sarotra atretsika io tsy amiela antsika ho rery zany io Andriamanitra io tompo tsy amiela antsika ho rery zany raha tena olon'Andriamanitra ianao raha tena hoe an Jesosy Kristy ianao raha tena hoe
manompan'andriamanitra fonao rehetra anao dia matoky fa tsy hamelanao rery zany andriamanitra. Tena arabaky teny tsy hamelanao rery zany andriamanitra. Anisan'ny olana mitsanga matsy ankoatra le tantarako teo dia ity olana lafiny manje hoy ny olona ara-tsakafo eo amin'ny lafiny fivelomana. Anisan'ny olana mazony olona io dia ahoana zany nandray fanapa-kevitra indray fanjakana fampila dia mabe 10 andro indray ty tsy fafana mivoaka ity dia ahoana indray zany aizy ny tanay vola afany mamely teny aizy ny tanay ihany ko any ny fitafira moa dia tsy maneno fa zay misy eo aloha no ampiasaina dia sanjaratsary no mitondra asa loha mitondra tempotempo an'ny olona indrindra moa an'ny olona eto Tananarivo na ny olona Tamataro zay efa tena hoe mihiboka ohatrany dia efa tena zany no zavatra mifomafao anatiny ao. Zany zavatra mifomafao anatiny ao dia matahotra izy ahoana fiafaranay dia ahoana mety fiafaranay ahoana mety fiafarana ty tantara ity fa mbola miampy 10 andro ilay olo hoe dia ahoana izany dia ahoana izany tsy afaka miasa tsy afaka mitady vola tsy afaka mitady sakafo. Ore olona raha tena olon'Andriamanitra ianao dia mino fa tsy hamelanao rery zany Andriamanitra. Manana fomba entiny tsitrovana antsika mety manana fomba entiny tahina antsika izy zany ny teny zany tsy hoe manana eo an-tanana be dia be tsy lanilaniny tsy fa mba mandalo ato koa ny teny so dia tsy hainareo mba mandalo zavatra sato koa ny teny mitovy ny ady atrentsika amin'izao fotoana zao mitovy na ny programa mpiangonana rehetra dia raha te daholo ny zavatra rehetra mila toanana ara-bola mitsahatra daholo voandresaka tamin'ny namana hoe dia mivavatsaritsika vavatsaritsika fa mandalo fitsapato tsika amin'izao fotoana zao zay ny resako amin'ireo pastera mpiara-miasa zay monina eto amin'ity tanàna ndre fiandrondrakely ity mandalo fitsapato tsika mandalo mety hoe tsy finana tsika mety jeune forcé tsika zany koa resako tamin'zareo tamin'ny maraina ilazako aminareo hoe tsy hoe pastera Adolphe izy tsy manina mihitsy izy manana izy ao tanany eo manana be dia be arofina amin'ny lasbika sisy tsy zay mihitsy fa dia mitovy ny ady atren'ny olona be dia be mitovy ny ady atren'ny olona rehetra resaka ty tovy daholo fa zao ny teny Jesosy andao nge vakitsika ny voalazany ato amin'ny Matthieu 5 Matthieu 5 eno tsara nge ny voalazan'i Jesosy Matthieu 5 eno tsara ny voasoratra 9:20 ary no zany dia zaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo moa ny aina tsy loatra noho ny anina va ary ny tena no fitafiana dia eno tsara lay 9:20 eno tsara tompoko tsy njovo voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitona ho any antsokotra ireny ary ny rainareo izay ny an-danitra mamelona azy moa tsy loatra lavitra no reny fa ianareo miantso antsika Jesosy ianareo ny oloko efa nividiko tamin'ny rako ke ianareo dia maninona ianareo no matahotra mitepitepy misy asa loha takany hoe tsy eo zany aho aminareo taka tsy misy zany aho aminareo dia ho Jesosy jereo nge voromanidiny jereo voromanidiny goaka ny fody ny tsikirity ny rainovy inona karazam-borona fantatrao jereo izy tsy mba mamafy izy ireny tsy mba mamboly izy ireny tsy mba mitona ho any antsofotra kory any izy ireny tsy mba manambona kanefa velona somatsara velona matratra ny ato fiainana inona ny ato satria ny rainareo izay ny an-danitra ny rainareo
zay ny an-danitra tsy hoe ny rain' jesosy am'ireny fa dia hoe ny rainareo zay ny an-danitra raintsika zany lay Andriamanitra tsy to no mamelona azy zay nisika ny teny jesosy avela vakina le teny hoy izy andininy fa 9 tsy jovo voromanidiny fa tsy mba mamafy na mijinja na mitona ho any an-tsofotra ireny ary ny rainareo zay ny an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra no ireny va ianareo velona somatsara satria ny raintsika le raintsika tsy le rainy vorona fa le raintsika zay efa nino jesosy na ny ray an jesosy no mamelona azy dia ho jesosy hoe mihoatra lavitra no ireny ke ianareo za manokana dia amin'Andriamanitra dia mihoatra lavitra ny voromanidiny ianao ihany koa amin'Andriamanitra dia mihoatra lavitra ny voromanidiny mihoatra lavitra ny voromanidiny raha ny velomin'Andriamanitra voromanidiny possible velomin'Andriamanitra anao mamiantoka jesosy fa velomin'Andriamanitra anao ike tsy mandaingy i tsy mavandy fa tsy zay ny nambarany marina ka zay matoka antsika hoe aza mba matahotra tompoko aza mba manahy aza mba mitebiteby aza mba mampiasa loha ianao fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tena tiatsika isika ary nesolony teo an-tanany devoly mba hoe eo an-tanan'Andriamanitra nesolony tamban'ny ozina mba hoe eo ambany fitahina nesolony tafafatesana mba ho amin'ny fiainana nesolony tafamasina ho amin'ny fahazavana ny lanitra azy omena atsika ny fiainamatra tsy zay le tsara indrindrana omena atsika dia zay manzevy zay sakafo ve omenanao zany mety tsy ianao démontrena hoe ahoana ary ny fomba atokavan' zany zao confiné atao trano atofoana matorombo fandrina napetrapetraka ambony seza jerijery vaovao dia ahoana atokavan sakafo eto foko ahoana atokavan sakafo eo akaiky eo dia ahoana tsy azonao démontré zany rehefa Andriamanitra miasa tompoko dia tsy takatry saina ny zavatra ataony ataoko fa olon'Andriamanitra anao mpamaky baiboly mahita tantara fa nandalo nosaritaka zany koa lelan'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ho avana izy hoe oloko ianao rely mpaminanika anao mpanompoka anao ho avako anao dina nataon'Andriamanitra nentin'Andriamanitra tamin'ny toerana ray izy dia le renirano taon'le toerana io nataon'Andriamanitra ho rano fisotrona ary ambony zany magaga naniraka goaika Andriamanitra mba hitondra fromage mofo maraina sy ariva ho an'ny any magaga nge zany tsy mampino tsy mino zany fromage enambavany goaika ve tsy hoaniny fa hoateriny ho an'ny ali mofo enambavany goaika ve tsy hoaniny fa hoateriny ho an'ny ali fa inona ny contrat ny fanaovany ali sy goaika tsy nisy fa rehefa Andriamanitra mibaiko rehefa Andriamanitra miasa dia ny impossible lasa possible ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka zay matoka hoe aza miasa aloha ianao ka hoe izy zany anaty sakafo ahy eto aza zao mijery télé eto aza zao mamaky boky eto aza zao mamaky gazety eto mamaky baiboly eto amatorapitoerana tsisy atao fa dia eto ekizy tindraray mitona atao dadabe atao dada anao zao tsika fa dia lewa dia izy zany naty sakafo ahy eto tsy azo démontré fa raha mino anao dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra raha mino anao dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra magaga zay miasa tsy takatra asantsika olombelona zay matoka ny Jesosy miteny hoe nahoana ny manahy ny amin'izay hoaninareo ianareo dia mitovy amin'izany ihany koa ny fitafiana tsy tokony hanahy mihitsy isika hatramin'izao aloha fahafantarako azy ngano tsy manazy iny amin'izay tafiana ny olona efa mampinteny so ihany efa manakanjo ray valizy manakanjo ray vaky so ihany efa anaty armoire ny sakady be dia be tsy rotra vetivety reo ny fanibiasako eo ngamba mety zany ny sasany fa ny tian'Andriamanitra bara dia hoe amin'ny lafin-javatra rehetra aza matahotra aza manahy aza mitebiteby aza miasa loha fa manana an'Andriamanitra raitsy to lay Andriamanitra miasa ka tsy misy masakana lay Andriamanitra mietsaka tsy misy matohatra isika kristianina isika zay fansafidy ny an'olo tena ho an'i Jesosy ary na dia tsika mpitondra fanjakana dia ampahiresiko manokana tsy tokony hatahotra tsy tokony hanahy tsy tokony hitebiteby tsy tokony asa loha marina fa raha ny fianaran'ny anarana katsikajy
dia totokana teokarena malagasy antany dolo reo économiste rehetra reo fa mahay zany toka crise sociale antany dolo reo manapahizany fa mahay zany fa ray zany mieritreritsika mampitondra fanjakanatsika vaky lohatsika kivy tanteraka antsika fa zay natoka amin'ny tena malora tena ho an'i Jesosy miverena amin'Andriamanitra fa ao amin'i Jesosy misy solution tsara indrindra misy vaolana tsara indrindra enganyka dia safidy an'izay teny fanetanana ataoko izay ianareo dia hovonjena ianao hovonjena ty Madagasikara ity hovonjena zao firenena malagasy misy antsika izao amen dia raina tompo ary fatelo dia tsy tokony atahotra iatrotsika tsy tokony anahy tsy tokony itepiteny tsy tokony hisy asa lozany ny fiainatsika satria nahoana drandray matsy ireo zavatra ratsy hitany masitsika ireo zavatra ratsy eny sofintsika dia mitondra tahotra mitondra tepiteny mitondra fanahina mitondra asa loha androany nefa dia marako antsika rehetra fa tsy reny zavatra ratsy hitany masitsika ireny na reny zavatra ratsy eny sofintsika ireny tsy reny mihitsy tompoko no tompony fiainatsika na hoe tompo teny farany na fiainatsika tsika olona spesialy zay rehetra nandray an' Jesosy olona spesialy zay rehetra manana an'Andriamanitra tsy to ho Andriamanitra ivavahana ho Andriamanitra tompony dia efa nataon'Andriamanitra spesialy amen nataon'Andriamanitra spesialy no zany mila mijoro tsara mila miorona tsara amin'ny teny zay efa nataon'Andriamanitra isika ahoana ola efa aminanina lay nivakina tamintsika tarem-boalohany atao amin'ny Isaia toko fa raika amin'ny fapolo mazava be mihitsy ny voasoratra aloha vakina fanondro le teny adiny fafolo aza matahotra ianao hoe fa mombanao aho aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho mampahiranao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavana famarinako aho eny no miendra saingai ay zay reratezitra aminao ho tsinitsinina izy eny no levina zay miady aminao ho tadiavinao zay mifatitra aminao fa tsy hitanao ary ho taka ny tsinitsinina sy zavapoana zay miady aminao andiny fatelombe folo fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao akavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no hamonjy anao ny ten'Andriamanitra marina zany dia izao hoe rehefa toka ho amin'i Jesosy anao dia antsoina hoe olon'Andriamanitra ary akoatra zany antsoina hoe zanak'Andriamanitra no zany tsy amenanao reny izy fa araka voasoratra io ombanao izy hiaraka aminao izy hianatsimo anao dia ombanao izy hianavaratra anao dia hiaraka aminao izy hiatsinany anao dia ombanao izy hiakandrefany anao dia hiaraka aminao izy zany ny tian'io baiboly io ambary zany ny tian'io faminanina io ho resana amintsika rehetra ary ambony zany tsy maintsy amoaka aloha mpandresy izy aiza misy olona tantanin'Andriamanitra amin'ny tanakavana ny famarinana ka hoe resy niady misy zavatra tsarotra misy fa tsy maintsy mandresy zany ny tikan'ilay tenina tao Paoly Korintana voalohany toko fa 10:10 andiny fa 7:10 7:10 hoy Paoly isaorana i Andriamanitra zay manome fandresena atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika Jesosy ho fototra izy mibazy ahafahan'Andriamanitra manome fandresena antsika manoloana zao problème amin'ny karazany toka eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity ary anao dia aza manao tahaka ny nataondreo zanak'Israely fahiny mampalahelo tantaran'Israely fa dia efa zay ny fiainany moa mampalahelo sorany ny Andriamanitra fa voasoratra ao anaty baiboly misy ny teny soratra masina zany ho lesina ho atsika adinon'ireo zanak'Israely ny teny nataon'Andriamanitra taminy ny teny nataon'Andriamanitra fahiny adinony ny tenin'Andriamanitra fody zareo mbola venin'aina tao Egypta adiny ny teny nataon'Andriamanitra ho azy ireo matetetika teny an-dalana ho any amin'ny tany totra dorotsy sy tadiny adiny Andriamanitra mantsy efa teny tamin'ny Abrahama tsaroka Genesis 2:10 teny tamin'ny Abrahama hoe ty tany zay diavinao ity le Abrahama tany Kananita Jebosita Gerikasita Evita Etita omeko anao sy taranakao ity olovany mbola tsisy akory zanak'Israely tamin'izany fa le Abrahama no efa nisy
no zay ny faminanina nomen'Andriamanitra ny Abrahama tateoriana be miteny tamin'ny zany Israely mivantana iray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy hoe soroka eto fanadimvojany ianareo hoe soroka eto fanapana Egyptiany ianareo ary hoetiko ho any amin'ilay tany zay fa nianianako tamin'ny raza anareo omenanareo le tany efa nianianako Andriamanitra tamin'ny razanareo fa omenanareo dia le tany tononoko teo omeko anareo olovanareo nanampiravony zanak'Israely faly be mihitsy amen halleluja 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 dia afaka atao Egypta moa zareo no nierin'Andriamanitra magaga dia tena mpandianana dia averin'Andriamanitra zany teny zany dia ity ny zavatra nampalahelo fomba fanao moa zany izy ity mila nidiranao amin'ilay tany nolazain'Andriamanitra hoe omena azy ireo olovana mila nidiranao dia naniraka mpisavitandro Mosesy 12 lary zareo ny rano mba zaho kely no fandeha ny tantara amin'ny tany io hoe mombamombany olona dia verena ianareo dia rehefa verina tany zalahy ny fololahy tena nilaza zavatra tena nikatefa ho ny fomba fiteny ankehitriny tsara be no ny tanàny be dia be ny sakafo tony ny satonany tony ny apokabe tany traviany tony ny voaloboka ny entina evany firilasa ny batazy zaka batainy tony fa saingy zao ny olona ao amin'ilay tanàna ireo olona vaventy be hoavambe taka ny valany izay tonatriany taka tsy ngeta ny olona ao tanàna malemonina ary amidika teny baiboly tateoriana ary dia hoe ny olona amin'ny tanàna mihinan'olona dia ahoana ny dirantsika ao zao sanatrery zana ka itony tena takalolo fotsy tsika itao aza mitao zany tsara ve tsika verina any Egypta tatipitarika tsika verina any tsara ve tsika maty aty anefitra toy izay maty ao ananinao resy zavatra ratsy tanomasony resy zavatra ratsy enitsofiny rumeur ratsy zay enitsofiny na resy azy tonga dia maty ny finoana taka tsy nisy zany Andriamanitra ny teny zany taka tsy nisy zany Andriamanitra nampanantena azy ireo zany aza manao tahaka zany sika kristianina sika vahoaka malagasy aza manao an'izany mihitsy manana tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly iorenantsika isika hijoroantsika isika manana raha teny fikasana anaty baiboly ity iorenantsika hijoroantsika isika ary raha mahatoky amin'izany tsika hitratsehitr'Andriamanitra aneny voninany anio ny hery magaga eo amin'ny fiainantsika amen dia akoatra zany akeo mampahery aty tena anankiray ity ato amin'ny Isaia ihany fa aminaniny izy ity Isaia 7:7 dia ny andininy 5:10 sy 5:10 inao tsara inge voasoratra mety manadiny zananony va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalokony kibony mety manadiny ihany izy fa izao kosa tsy mba manadino anao indro fa vita tomboka vatsy eo ampialatanako ianao ary mandanao dia hoe ho anatrehako mandraka riavako malala tsy manadino anao Andriamanitra ny vehivavy i Andriamanitra mety manadino zana aminony ihany matory eo mpandrena eo dia adino zangy voaterabao dia mivadibady eo dia voatsindry ilay zaza dia maty fa izao Jehovahandriamanitra ao zao zay rain' Jesosy Kristy sady rainao tsy mba manadino anao efa vita tomboka vatsy eo an-tanako anao efa vita tomboka vatsy eo an-tanako anao efa voasoratra fa ay anao tsy manadino anao zany resy tompo zany teny zany tsy manadino antsika zany mihitsy Andriamanitra marina fa tonga eto Madagasikara ny aretina coronavirus marina fa efa mananky amam-polo maro no efa tratrany io aretina io marina fa tsy hitahita dia tokantrano Dego olo tokantrano Tamatavy tokantrano Fianarantsoa tokantrano Sobe olo tokantrano daholo izy dia matahoratsika tsy manadino anao Andriamanitra fatany tokony atao anao fatany tokony atao anao fatany tokony atao anao tena fatany aoka anompo azatra amin'ny farany anao ho faranako ny fampaherezana ho faranako ny afatra
netiko anareo androany ny tiako ambarany dia zao hoe aza matahotra, aza manahy, aza mitebiteby, aza miasa loha noho Jesosy Kristy dia spesialy nitsika, spesialy eo letran'Andriamanitra isika. Ary ny riko tsy isika kristianina teo aloha ihany na kristianina androany no ataon'atsapa zany, fa dia engeleka malagasy ray manontolo dia samy atsapa zany dridridrany hoe lasa spesialy ho an'Andriamanitra. Engeleka ty Madagasikara ity ho lasa spesialy ho an'Andriamanitra. Engely amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka ane zany, amin'ny anaran'i Jesosy ambarako ampabe maso amin'ny tendrandroany ity fa Madagasikara amin'ny Jesosy Kristy ary Kristy Jesosy any Madagasikara. Ho tanteraka ane zany, ho tanteraka ane zany. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Mbola hisaotra n'Andriamanitra hiatrany hatrany, mbola namafy Andriamanitra misaotra fa nampahery ahy ianao ka tsy atahotra izany ahy e, tsy anahy zany ahy e, tsy tebiteby zany ahy e, tsy asalo zany ahy eo. Samatra manana anao Andriamanitra, ianao rain'i Jesosy Kristy sady raika ihany koa ankehitriny. Hivavaka hisaotra n'Andriamanitra isika. Andriamanitra, lay izy hatrizay ka ho mandrakizay ianao. Misaotra fa no fahasoavanao lehibe sy ny famindraponao dia anisy ny fotoam-pivavana roany. Na fampanomponao nitondra ny hafatra, natondra ny teny ho an'ny olona rehetra. Tianay rehetra anao, tena tianay ianao, tena tianay ianao. Koa dia manonona famindrapo ao ho an'ny kristiana rehetra, ho an'ny voaka malagasy rehetra, ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra, hoe ho amin'Andriamanitra daholo zay rehetrarehetra zao, hoe ho atarana tsy toa re zay rehetrarehetra zao. Ka dia ny fanamatahotra, mampitebiteby, mampiasa loha, mikala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Misaotra Tompo, dia rainy anao, ankalazaina anao, omena voninahitra anao. Amen. Dia zao hivavaka ho anareo izay marary amin'izao fotoana izao. Inona ny aretina mahazo anao? Inona ny aretina mahazo anao hivavaka ho anareo izay marary hivavaka ho anareo izay manana olana anko ao. Dia tsy adinitsika, tsy adiniko ny vavaka ho andranamatsika izay fa marary ny aretin'ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Amam-pony izy ireo, tompo amindra fo ary sotran'Andriamanitra izy ireo. Tena manana hetaheta daholo tsika rehetra hoe hiasa ny herin'Andriamanitra manasitrany. Ary tsanakereta Madagasikara mono afaty io arety mandoza io, manana hetaheta amin'izany. Tsy mahafaly fianao raha zany vaovao mivoaka eto Madagasikara hoe tsy misy maty malagasy, sitra daholo marary rehetra, misaotra ny mpitsabo, misaotra mpitondra fanjakana. Manao hoe sakarak' izay azo atao satria izay no mampitondra fanjakana azy, izay mampitsabo azy mianatra e. Nomen'Andriamanitra fahazona amin'izany misaotra azy, fa tsy ataontsika manjavatra ihany koa nefa ny finoana Jesosy sy ny anaran'i Jesosy izay manasitra ny marary. Iankinantsika izany. Ho anareo izay marary eny tokatra misy anareo any apetrao amin'ny faritra misy marary ny tananao. Misy vody hoe kibonao, apetrao amin'ny kibonao. Misy manatara velona lamosinao ka tsy afaka miondrika eny fa marary, apetrao amin'ny lamosinao ny tananao. Inona ny problema misy anao amin'izao fotoana izao? Apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaksika. Tompo, lay tsy to, lay izy hatrizay hatrako mandrakizay. Miantso anao aho amin'ny androandroany ity, mamindra fo amin'ireo olona marary ianao, mamindra fo amin'ireo olona ao anatin'ny aretina ianao. Maro amin'izy ireo ny verevitra satria marary kanefa tsy misy vola eo an-tanana hitondrana ny tenany any amin'ny dokotera. Mamindra fo ianao, ataovy afatra spesialina ho azy, anasitrana azy ny teny nambarako teo androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrana ny marary, sitrana ny marary, esorina ny aretina, esorina ny aretina, migala ny aretina, titina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina any am-palaty, any amin'ny tongotra, any amin'ny vatana, any amin'ny tena ray manontolo, hatrany an-tampon-to, sitrana, mitova marary, sitrana, esorina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina. Misaotra anao Andriamanitra, fa mpanasitrana ianao, mpanafaka ianao, misaotra, makasitraka anao ao fa tsara ianao. Ary ireo namana izay marary ny aretina coronavirus amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy sitrana izy ireny, esorina amin'ny aretina, esorina amin'ny anaran'i Jesosy, esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, tsy misy maty zany eto Madagasikara, zany mivavaka ataonay,
miaino anay ny an-danitra anao matateraka zay anao sitrana ny marary sitrana ny marary sitrana ny marary rehetra omenao fahendrena omenao fahazavatssaina reo dokotera reo mpitsabo rehetra ka afaka hitsabon'ny olona marary ny arety coronavirus spécial any Madagasikara ty malagasy misy anay ty misaotra Tompoandriamanitra misaotra ary olana hafa ihany koa miajady amin'ny olona vonjena ny izy amin'izany vonjena ny izy amin'izany misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen ka dia mirary fahasoavana ho antsika rehetra amin'izao fotoana izao a misaotra ny tompontsika ny amin'izay fafana nanambarana ny tenin'Andriamanitra teo izay tompany amindra foa amintsika rehetra tompany hiasa eo amintsika amin'ny fomba lehibe sady mahagaga anao irana Kristy sika dia rehefa vita moa zay izay dia misy azorana bavy zao a hitarika antsika indray hivavaka ho an'ny firenentsika hivavaka ho an'ny malagasy hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana hivavaka manoloana fisinteretiny ty mba Andriamanitra mindra foka voavonjy any Madagasikara mba isafidy ho an'i Jesosy tsika dia vonjena Madagasikara iraraina ataontsika vitsy dia hitondra amambavaka zao nanabavy zao Alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiditra amin'ny fitondranam-bavaka ny firenena malagasy ary ny mpitondra ny firenentsika ihany koa izany. Tsika dia manana teny fikasana araky ny efa nampahirezan'ny mpanompon'Andriamanitra antsika teo ary raha nivavaka izy teo dia ny teny manao hoe Madagasikara ho an'i Jesosy ary Jesosy ho an'i Madagasikara. Efa natolotra ho an'i Jesosy tokoa ty fireneny ity. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe raha ny olo kosa izy izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony
dia iaino any an-danitra ao ka amena ny elona ary anasitrana ny taniny. Marary ny firenentsika, marary. Misy ny arety mandringana izay misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia te hampahery ianao hoe fanafody tena tsara indrindra araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo dia ny fiverenantsika amin'ny Jesosy. Miverena amin'ny Jesosy. Raha ohatra ka efa mpino ianao mahatsapa fa ny analavitra n'Andriamanitra ny fiainanao dia fotoana izao ahafahanao manamboatra ny kipitsopitsony rehetra, ny tsy mety rehetra eo amin'ny ara-panahinao, mba ahafahanao mahita an'Andriamanitra, mba ahafahanao mitady an'Andriamanitra ka ahita an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ankohonanao, eto amin'ny firenentsika ary anasitrana ny marary. Amin'izao fotoana izao dia tiako ianao tena hoe anapa-kevitra tena hiverina tanteraka amin'Andriamanitra. Eo amin'izany fanapa-kevitra fiverena amin'Andriamanitra izany dia misy hetsika tokony ataonao dia ny fialanao amin'izay rehetra mety zavatra tsy mety rehetra, miala amin'ny ratsy izay mety efa fanao hatramin'izay. Inona ny zavatra mety hoe nanangejanao sy namatotra anao, mety olona efa mpino efa ela nanompo an'Andriamanitra kanefa mbola mety misy ihany koa ny fahalemena. Dia fotoana izao miverena amin'Andriamanitra. Tena tiantsika Jesosy, tia hamonjy antsika izy, tia haneo ny vonana izy, ary araka ny fampahirezan'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia hoe raisitsika kote tsara foana ny zavatra misy eo amin'ny eto amin'izao firenena misy antsika izao. Ny antony izao dia ny hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra fa ny firenena malagasy dia firenena manana an' Jesosy ho Andriamanitra, firenena manana n'Andriamanitra velona. Tsy manompo Andriamanitra maty isika fa manompo Andriamanitra velona, ary io Andriamanitra izay tompontsika io be fitiavana izy, be famindram-po izy, ka na firy fahotana mety vitantsika, vita ny firenentsika, na mety zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa atao mpitondra, dia mino isika fa hamindra fo Andriamanitra. Ary raha ianao androany manapa-kevitra tena hiala tanteraka amin'ny fahotanao, hiala tanteraka amin'izay rehetra mety fahalemenao hatramin'izay raha vonona ianao dia mbola vonona hamindra fo aminao koa Andriamanitra. Ary raha hamindra fo aminao izy, hamindra fo amintsika izy, hamindra fo amin'ny mpitondra izy, hamindra fo amin'ny firenentsika izy, ka tena vonontsika tena hiala amin'izany, tsy hanao an'izany intsony, tsy hiverina amin'izany intsony, dia mino isika fanasitrana amin'ny firenentsika Andriamanitra. Ary ho tanterahana ilay teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsisy maty, na dia misy aza ny aretiny, tsy misy maty ary na raha rehetra dia hain'ny tompo manasitrana azy. Ka hivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao, hivavaka ho amin'ny mpitondra, hivavaka ho an'ny malagasy, rairahantsika, ary hivavaka ihany koa ho anao ao amin'izao fotoana izao, miverena amin'Andriamanitra, averena mifamponao, miverena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Hivavaka tsika ho an'ny mpitondra firenena sy ny malagasy mba hisafidy an'Andriamanitra ho Andriamanitra izy, mba hatoky an'Andriamanitra tanteraka izy, tsy hitoky zavatra hafa hivelana izany atao hoe fahatokiana an'Andriamanitra izany, fa tena anankina ny finoana, anankina ny fahatokiana, fa ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Marina fa manana ny fahaizany ny mpitsabo, manana ny fahaizany manam-pahaizany, fa andaontsika hivavaka ao amin'ny mpitondrantsika mba tena anankina tanteraka ny fahatokiana sy ny finoany ao amin'Andriamanitra irery ihany. Andao antsika hivavaka tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, indreto izahay miara amin'ilay saina mivavaka manokana Jesosy eo ho an'ity firenena malagasy ity. Eto Tompo dia mifona manokana ho an'izao firenena malagasy izao. Tsy miafina aminao Tompo Andriamanitra ny fiainan'ny malagasy, tsy miafina aminao Andriamanitra izay rehetra fomba mampanao, tsy miafina aminao fa miariary ao anatrehanao izany. Noho izany dia mangataka aminao aho, ianao anie Jesosy ilay efa natolotra mba ho famonjena, ianao Jesosy ho antsoina izy satria ny anaranao dia misy hery sy fahefana, ary ianao ihany koa dia afaka ny hamonjy hanafaka an'izao firenena izao. Mangataka ny famindram-ponao manokanao ny amin'izay rehetra mety ratsy atao ny vahoaka malagasy, ny amin'izay rehetra mety faratsiana ny ainanay teo anatrehanao. Ie Jesosy eo, mifonao ny amin'ny fampotsampy, mifonao ny amin'ny fahotana fijangajangana, karazam-pahotana maro samihafa, na reny famonoana olona ireny, mifonaka eto anatrehanao, fahotana maro dia maro izay mampatezitra anao, dia mifona eto anatrehanao
mamdrafo Andriamanitra fa ianao le Andriamanitra dia Andriamanitra mpamindra-fo ianao le Andriamanitra dia Andriamanitra mpamela heloka mangataka amindra-fo firenenay amindra-fo malagasy izay rairahanay ianao no ka amindra-fo amela heloka Jesosy Tompo mino aho fa tsy miova fitiavanao Madagasikara tsy miova fitiavanao firenenay mbola tsy miova izany mbola tsy miova izany efa mifidy ianao ho Andriamanitra fireneny ity efa mifidy ianao ho Andriamanitra izao fireneny izao ary efa natolotra ho anao izao fireneny izao noho izany Jesosy mandrafo mamela heloka aneho ny fitiavanao Tompo Madagasikara aneho ny fitiavanao Jesosy malagasy rehetrarehetra ary atao fitsapany malagasy tsirairay avy miantifany anatin'ny folo malagasy tsirairay avy izany fiantraikany izany atao hoe fanehoana ny fitiavana izany Tompo fona manokanao ho an'ny mpitondranay Jesosy mangataka ny famindramponao aho ho an'ny mpitondra ny firenenay ho an'ny fitondram-panjakana isan'ambaratongany ho an'ny filoham-pirenena izay mitondra n'izao firenena izao manokana dia mifonao azy eto anatrianao aho Tompo olombelona mety manana ny fanemeny manana ny tsy mahatanteraka azy izy androany Andriamanitra angatahako mba hamindra-fo ianao satria te hitanao zahay te hita ny voninahitrao zahay te hita ny herinao zahay miasa eto amin'izao firenena malagasy izao noho izany mangataka Jesosy ianao ane atanteraka teny fikasana hoe raha nioko izay natsona ny anarako no anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ariana amin'ny ratsy-panao dia hiaina ho voalazany tenao ka hanasitrana androany dia mivavaka ho amin'ny mpitondra firenena izahay tsirairay avy ny mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena aoka Jesosy ianao mamindra-fo amela heloka azy ireny tsirairay ianao jereo Tompo Andriamanitra raha misy ny zavatra tseraka ny sitraponao dia ianao no ka mindra-fo amela heloka Jesosy mahery ny rano izay latsaka teo amin'ny azo fitsaliana hitondra fanavotana ho an'ity firenena malagasy ity mahery ny ranao Jesosy anafaka an'izao firenena izao eo ambanin'izay rehetra mety fahavalo mitady anipa mitady arapotika Jesosy mahery ny ranao Tompo mivavaka izay ho amin'ny filoham-pirenena mba tena atoky anao mba tena hiatehitra aminao tsy hatehitra amin'ny zava-pona tsy hatehitra amin'ny zavatra mety ho levona tsy hatehitra amin'ny fahaizana sy ny fahalalana ihany koa fa tena atoky anao izy Andriamanitra ny mpitondra fanjakana rehetra ny mpitsabo rehetra dia ataovy manana finoana anao ataovy manana fahatokiana anao ary ataovy manana fanantenana anao Jesosy mamindrafo ny firenena malagasy ianao mino fa hiavaka ty firenena ity satria manana anao Andriamanitra mino fa hiavaka izao firenena izao ary ianao ny faneho voninahitra ao amin'ity firenena malagasy ity izay kosa dia izao mandidiny fanaratsy izay mitondra aretina ny fanahy coronavirus miala eto amin'ny firenena malagasy amin'ny anaran'i Jesosy mandidiny fanahy mitondra ny coronavirus io miala ianao lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy fa farefaresa ianao tsy manan-kely eto amin'ny firenena manana an'i Jesosy Andriamanitra ty firenena ity lasa ianao miala amin'ny anaran'i Jesosy any andavaky ny elo fa farefaresa ny devily fanahy fahafatesany tsy ambininy tsy manam-pahefana devily mpandrigana devily mpamboly tsy manan-kely intsony efa resy amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mampitahotra amin'ny fony olona eto amin'izao firenena izao tsy mahazo mampahory tsy mahazo mampiroro ny vahoaka malagasy amin'ny anaran'i Jesosy any andavaky ny elo ny fanaratsy fa farefaresa amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy fa efa azonay ny fandresena amin'ny alalanao mankasitraka indrindra voninahitra dia voninahitra atolotra eo anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany misaotra Tompo amen. Milanao izay fanamasina halleluia ataovy amin'ny fonao manontolo izany hery izany voninahitran'Andriamanitra iry mafianao fanahy masinao manatria anay
faranantsika moa zany ny fotoam-pivavahana zay niarantsika natanteraka tamin'ny androany etika dia misaotra n'Andriamanitra isika amin'ny fitahiny lehibe ka vita somatsara ny fotoam-pivavahana androany. Dia misaotra nareo ihany koa niaraka nanompon'Andriamanitra taminay, niaraka nanome voninahitra n'Andriamanitra taminay. Dia raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'androany dia mbola mitoy ny fotoam-pivavahana ataontsika tahaka izao. Dia efa mampilaza mialoha zany dia zany namantsika rehetra amin'ny herin'androany no paska mafaka mieritratra zany hoe paska ny andro tsy afaka miona tsika, tsy afaka mandray fanasany tompo miaraka ihany koa. Mafy zany fa misaotra tompo foantsika misaotra Andriamanitra foantsika manana hevitra hiverana antsika tranitrany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Avadika Andriamanitra ho fahasoavana ny zao zavatra mitranga eo amintsika zao sy ny tranga eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Dia amarina fotoana ankamany zany tsika dia hivavakantsika misaotra ny tompo fa zay zany amin'ny herandroany amin'ny sivy tonga dia aoka iomany ianao dia mba partage amin'ny namanao olo izy mba ilazao namantsika etra mpinina matsika. Dia ho an'ireo izay tsy manana ataoko inona zao moka crédit anaovana Facebook direct tahaka izao dia mba lazao namanao mba hijery naraka ny zavatra natao teo dia iaina tahaka ny any am-piangonana ihany koa zany izy tahaka izay ny ainatsika androany lazao an'izay izy fa mba ho fanampiana azy zany fa mila ny ten'Andriamanitra isika, mila fampahirezana vavakantsika. Andriamanitra tsy to, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, misaotra anao zahay fa no fahasoavanao dia notahinao manokana ny fotoana androany na fanenompo anao tamin'ny alalan'izao FB zao. Misaotra minao fa nanakambary nanakolazaina tamin'ny rehetra anao ary ro kivikivy lasa mahery, reo mitanondrika lasa mitraka ary lasa mpandresy izay rehetra. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny teloko farany melohan'ny anaovako veloma, anaovany veloma dia hoy aho hoe vavatsara ianareo any an-trano, vavatsara aza vely tsy fotoana velively fotsiny hoe tsy manan-katao tena tsy hitako tsy leo aza atao zany ny fiteny fa vavay ianao manora tena ho tsara ho an'i Jesosy, tena vavay ianao ho antsika sampino, ho an'ny Madagasikara, ho an'ny Malagasy, ho an'ny mpitondra firenentsika. Tsofintsika rano mitafity firenena Malagasy ity zay le izy ndrano Jesosy ane fiarovana zao Madagasikara zao amin'ny ratsy rehetra ary ho lemonina eto amin'ity firenenteny ny herin'ny devily sy ny asany ny herin'ny aretina coronavirus amin'ny anaran'i Jesosy no nambarako izany. Ka dia zay zany tompoka manao velomantsika tompoko falifaly miramirana foantsika na dia tsy nisarany culta veloma tompoko mandra-piona azadino mivavaka ho anay mpampon'Andriamanitra, azadino zahay na dia tsy afaka fankahita aritsika afaka amin'ny telefôny, afaka fandray amin'ny telefôny. Veloma tompoko. Inside